Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako ary faly manonona ny fiadanany manapaka any atokantranontsika tsiraray avy any tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy izaniza isika manokatra ny varavarapontsika sy ny tokantranontsika andray izany teny fiadanana izany voninahitra ho an'Andriamanitra raitsoto. Amen. Ny lohahevitra izay ho resahantsika vetivety anio tsotsotra ato anatin'ity pejy efa fifampizarantsika mahazatra ity dia mikasika indrindra ilay antsa ampidirana niseho tao amin'ny kianja Barea i Mahamasina anio izany. Nainga avy amin'izay no akatsika lesona sy akatsika fifanitsiana fifananarana miankina betsaka foana amin'ny erin'ny filazantsara sy ny soratra masina. Nisy fotoantsika efa niresaka ihany teto ny momba ny antsa ampidirana izay tamin'izany vanim-potoana izany natao tao amin'ny Palais du Sport. Somary enjakenjana ny fanambarantsika tamin'izany, somary enjakenjana ny constatation de fait nataontsika tamin'izany ary ny arahantsika nalala fa betsaka ny mpira ara-pilazantsara malagasy nampiaina izany hetsika izany tahaka ny hoe ry Farandre Mamonjy ry Mialy Rakoto Mamonjy sy ny sisa rehetra, Pipesena sy ny maro hafa betsaka izay nifandrimbona ny koralina isan-karazany tao anatin'izay natsoina hoe antsa ampidirana izay. Fa ity hetsika niseho androany ity dia hafakely. Ny mahafakely azy dia nisin'ireo mpidera avy taty Europa tahaka andry Hillsong ry Jones Bond ivelan'ny mpidera tao an-tanàna tao Madagasikara zany tahaka andry Rija Rasolondraibe izay mila ravinahitra ihany koa aty amin'ny faritra Europa tahaka ny tenanay sy ry Pepesen sy ny sisa be da be. Ny tena nampiavaka an'ity ndray nitoraka ity dia voalohany tsy nisy vidim-pidirana, izany hoe afaka nisitraka sy nanatrika an'izany ny sarababem-bahoaka. Izay ny teboka voalohany. Ary ny faharoa dia ny fisian'ireo tondroina fa olo manan-kaja eo amin'ny firenena tahaka ny filoham-pirenena Andriamatoa Hajaina, Andry Nirina Rajoelina sy ny membre vitsivitsy tao amin'ny gouvernemanta sy ireo elita isan-karazany izay nanana ny fahafahana ny sitraka an'izany. Tao andapa dia prison niaraka tamin'ny vahoaka Valala-Bemandry tao anatin'ity hetsika antsa ampidirana notanterahana androany tao amin'ny kianja Palais du Sport anio fa 7 ny volana Jona taona 2022. Amaky teny soratra masina anankiray arasika izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko voalohany 13. Raha manam-potoana ianao dia vakio manomboka any amin'ny 1 izany soratra masina izany. Ny soramandry vakitsika vetivety ny fahitany Isaia zanaky Amoza izay hitany ny amin'ny Joda sy Jerusalema tamin'ny andro Ozi sy Jotama sy Ahaza ary Hezekia izay samy mpanjakan'ny Joda. Soramandry: miala elon'i Jehova eo Elohim Andriamanitra Tsoto noho ny odinan'ny Israely ary ny nananarany azy sy ny nokasainy atao taminy. Vakitsika ilay toko sy andininy nataoko fampidirana teo. Isaia toko voalohany andininy faha tsy maninona 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha avy miseho eo anatrehako ianareo, iza moa no nitady anareo
anitsakitsaka ny kianjako. 17 aza mitondra fanatym-pona intsony fa fofona fahavetavetana amiko izany ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiantsom-piangonana. Tsy zakako Jehovah eto no miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, tsy zakako ny fivoriana masina ary roaparatsiny. 18 ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia halan'ny fanahiko. Mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Amen. Mainga amin'izay andiny soratra masina izay mitondra antsika teny fifanitsiana sy fifanorona torolalana atao anatin'ity fifampizarantsika fohifohy izay ho ataontsika tsotra dia tsotra androany ity. Vavaka arsika. Sotranao zay ry Tompo Andriamanitra raitsoto, midera ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Misandraty ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misandraty ianao atao anatin'ity fifampizaranay amin'ny alalan'ny pejy efa fifandraisanay ity noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay hatrany ny amin'ny iverenana indray amin'ny tokony fankatoavanay ny sitraponao amin'ny lafiny rehetra corps âme esprit. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery ihany, Andriamanitra tsy to. Ny voninahitra no ambaranay ary ny zavatra rehetra izay hotononay sy ho proklamenay Tompo dia mangataka betsaka ny hery avy any aminao ahafahanay manambara izany sitraponao izany, ahafahan'ny voninahitra misandratra ho anao irery ihany. Ny autorité anao no tononiko mba tsy ahafahany devoly manana fahefana amin'ny zavatra rehetra izay hotononay eto ny fotoana rehetra. Ary ianao ny Tompo no mamanga ny fony tsirairay ahafahako sy ahafahanay mandray lesona foana manoloana ny sitraponao izay tokony ho toavinay sy ankatoavinay amin'ny fahafenona. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary tompoko. Iroso arsika. Efa nisy fotoana isika angamba herintaona mahery zay raha tsy diso ny fitadidiako dia efa niresaka itsika ny momba an'ity antsapidirana ity. Marina foana ry havana ny Baiboly, bokin'ny mpitoroteny, tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany fa izay efa niseho ihany, mbola miverina miseho. Solomona mpanjaka no manambara an'izany ny bokin'ny mpitoroteny. Maninona no miverina ity tranga antsapidirana ity? Tsy indrindra kosa aloha ary ambara ampahibe maso fa mahafinaritra, tsara ary diraina ny finiavana, motivation izany, ao anatin'ny fahatsoram-po, finiavana ao anatin'ny toe-po sincère, madio, tsy misy fiolakolahana, tsy misy fikendriana ambadika, tsy misy tombontsoa an-tena, tsy misy fijerena hoe mizana amin'ny tanila, fa tena hoe fidirana sy firosoana amin'ny fahafenona ao anatin'ny antsoina hoe antsapidirana, fidirana, izany hoe teboka tiana songadina sy tsindrina amin'izay dia Andriamanitra tsy toy irery ihany no masandratra. Ary ao anatin'izay tema hoe Andriamanitra tsy toy irery ihany no masandratra izay dia tsy misy fijerena ny kiala sinoro na ikotsy bolida, ny alatsiny amin'ny anarana voatonina, na fotsy hoditra na mainty hoditra, na ny mpanan-karena na ny tsy mpanan-karena, na fijereko ny tombotsoako manokana, na entiko hoe iarovako ny toerako ao anivon'ny fiarahamonina anankiray, satria raha vao manomboka miozongozona io toerako io dia arak'izay ihany koa dia miozongozona ihany koa ny kitapom-bola fihinanako
zay sary scénario zay no entiko hitondrana ny zaitsika. Tena de raina ary tena hoe mitehaka mihitsy ho an'ny hetsika antsy sapidirana toy ireny raha ao anatin'ilay critera vitsivitsy no soritako teo. Ary izay critera izay dia miorina betsaka amin'ny herin'ny filazantsara la bonne nouvelle, miorina amin'ny teboka hoe Jesosy Kristy no misandratra, Andriamanitra tsy toa no misandratra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra misy anefa dia efa niseho iresaka anti-sapidirana io. Efa niseho iresaka anti-sapidirana io. Raha mamaky ny Jaona 4:4 isika dia mazava be ny voasoratra hoe Andriamanitra dia mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana, vrais adorateurs en esprit et en vérité. Fampetraka indrindra ny fanontaniana manoloana an'ireny hetsika izay répétitive ireny. Hoe mahafeno an'izay critère hoe vrais adorateurs izay ve ny mpitera. Zay aloha ny teboka voalohany. Nisy vidéo fohifohy miparitaka teto amin'ny réseaux sociaux hoe tonga ny mahery fotsika, tonga ny mpitera, tonga irija rasolondray be. Tsy manana olana amin'ny irija rasolondray be ny tenako. Misy fotoana izy nanao tamin'izany vanim-potoana izany tao amin'ny église anankiray dia nanao hetsika izy évangélisation sous forme tany Toulouse. Dia tena anisan'ny kirakira tao anatin'izany za teny ambaravarana dia za rehefa misy olona mifanena amiko je prêche la bonne nouvelle. Ampiasinao hoe Jesosy mampibebaka olona sy ny ohatran'izany, tena hoe filazantsara ny toropo. Izy manao ny asany any amin'ny firana sy ny fiderana. Somary mbola nafinaritra izy tamin'izany. Fantatsika tsara ny parcours-n'Andriamatoa alahajaina tsy maninona irija rasolondray be nainga tamin'ireny hirany hoe tiako raha ianao samihafa fianakaviana sy inona le hira nampalaza be anazy amin'ny voix de tête iny hoe nefa tsisy azo atao zao efa ty ianao, zany hoe olona zao tontolo zao izy tsy azo verina mba tsy tintsony aho nefa tsisy azo atao. Dia aveo izy ny tsy mbadika an'izay hoe nideran'ny tompo. Tsy haiko izay tany ambadika tany par rapport amin'ny témoignage misy amin'ny tompo namangy azy zany, nisy fanan'Andriamanitra namangy azy dia tonga ampideran'Andriamanitra izy anazy manokan'izay. Ary isaorana ny tompo misy olona anankiray hoe ao amin'izao tontolo izao tsy mbadika pejy makaty amin'ny filazantsara ary ampiasain'ny tompo amin'izay lalaka izoran'izay dia raina Jesosy. Fa mety hoe za zany eto tsy hoe manakena andrija na hoe izaziza fa miezaka mijery ny lafitsarany sy ny lafiratsiny. Tena teo ny lafitsarany fa iresaka lafiratsiny indray mety tamin'izay vanim-potoana izay izy tao anatin'ilay zèle tsara mihitsy hoe afanampo no ilay famangin'ny tompo anazy dia mipetrapetraka tsara mihitsy hoe hatreto ka hatreto dia mandeha amin'ilay tarigetra hoe évangéliser amin'ny alalan'ny hira fiderana. Dia hitatsika ny hira rehetrarehetra hoe mandroso Jesosy tonga soa ianao. Tena hoe mahafinaritra sy ny hira ohatrohatran'izany be da be. Zay tena nandona fon'ny olona dans le sens hoe voakasika ny émotion. Tontolon'ny any mandresahako amin'izay fa miditra detaitsika zany. Bref, hira fiderana avokoa zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fonteny satria Andriamanitra foana no mahita ny any am-pon'ny olona tsirara ihany. Fa par rapport amin'ilay vidéo hitatsika farany teo dia tao anatin'ilay groupin'olona misy zatovy mikavinila, misy fitafiana izao tontolo izao misy mandoko volo misy sy ny sisa rehetra. Zay fotsiny aloha ny resahako, za tsy miresa fa discernement moa. Par rapport amin'ilay Jaona 4:4 nefa hoe Andriamanitra dia mitady olona fatratra hidera aminy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana, vrais adorateurs. Hatreo aloha zany tsy manino. Be da be ngamitsika no hiteny io rahalahy io dia manana problème amin'ny fiangonana io
io raharaha io de mijery ivelany io fa Andriamanitra mijery ny any anatin'ny fo. Tsy maninona zany. Afaka mitenina reo tahaka an'izao zavatra itenenako sy zaraiko sy ikelezako aina arak'izay zavatra apetraky ny tompo ato boky zao. Tsy maninona samy teny daholontsika fa hotsaraina daholo na izana ianareo amin'ny fotoana izay fanatrehantsika amin'ny anjelin'Andriamanitra tsotoa rehefa tonga amin'ny vanim-potoana rahatrizay any an-danitra. Amen. Alleluia. Dia inona ny zavatra misy? Nitondra fiovana teto amin'ny firenena ve? Ny karazana hetsika lazaina fa anti-sapiderana, ny karazana hetsika lazaina fa croisade évangélique, ny famorenin'olona nataon'ny FPVM ohatra tsy manondro fiangonana ato fa makaka général famorin'ny FPVM afakalazan'ny jobily tsy fantatro fa firy-taona tao amin'ny kianjan'ny Collégium Antsonjombe ainsi de suite ny apocalypse sy ny katolika tany amin'ny kianjan'ny atrany Jesosy mamonjy sy ny sisa rehetra. Aiza ho aiza ny plasy ny firenentsika amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Aiza ho aiza ny toe-tsain'ny tanora, ny etika entin'ny tanora manomboka any amin'ny mpitondra firenena, ary surtout ireo mpitondra firenena mipartisipe tsy tapaka mihitsy amin'ity zavatra resantsika ity hoe anti-sapiderana ity. Aiza ho aiza ny position an-tsirairay par rapport amin'ny zavatra takiny soratra masina hoe Andriamanitra dia mitady vrais adorateur. Nandeha ny antsapiderana série voalohany, io ndray ny antsapiderana série faharoa ao amin'ny kianja Baria. Kianja mivoaka ny hetsika rehefa avao. Fa za dia miteny amintsika ary manipika tsara fa ny zavatra misy tompokoa tonga de clair sy mety amin'ny resaka eto hoe resaka récupération politique le izy. Ary ny tena hoe comble ny zavatra tena hoe mamoehitra zany amin'ity lazaina fa anti-sapiderana natao somody sous forme hoe gratuity mba ahafahan'ny fony olona be da be. Selon ny statistika teo amin'ny 50 000 personnes teo. Betsaka zany. Gratuit natsofoka atao amin'ny kianjan'ny Baria zany. De za miteny amintsika fa selon ny objectif an'izay nanana fikendrena manokana raha tena hoe tiako kasena ny vérité de ny fitondrana amin'izao fotoana iresantsika zao manao récupération politique satria efa au bout du gouffre ny vahoaka malagasy. Efa eo amin'ny antsoina hoe ligne rouge eo amin'ny frontière iampitana makany amin'ny explosion sociale ny firenetsika. Délestage manao ny ataony, ny PPN manao ny ataony, ny alatra tolapaty tsy hita mihitsy ny solution aminy. Tahaka an'izay koa ny alatra voamaso amin'ny zaza avarira, ny kidnapping, ny karazana insécurité, ny projet zay lazaina fa IM Tanamasoandro sy ny sisa be da be izay natao tao anatin'ny kajikajy na mpanantenaina amin'ny vahoaka nandritry ny propagande tsy misy tanteraka raha toa hoe 1% an'ireny fotsiny ohatra hoe ny lalana quelques kilomètres en vita sy ny sisa rehetra izany mbola tsy tanisaitsika de fantatry ny mpitondra tsara ary surtout ireo politicien resahako satria amin'ny maha-politicien azy de efa misy mihitsy fianarana manokana notrandrahana ao amin'ny tontolon'ny sociologie ao amin'ny tontolon'ny resaka saina. Ary tena tiako tsindrina tsara fa ny tontolon'ny saina sy dia ao ny tena champ de bataille an'ny démonie, ao ny tena champ de bataille an'ny devoly, ao izy no maka fanahy. Amen. Alléluia. Faharoan'izany ny zavatra rehefa gratuit ka piraraka dikan'izay dia ka piraraka ihany koa ny zavatra izay efenina ao ambadik'le izy. Zavabe zany tsisy resaka izany. Filazantsara ihany no manana an'izay assurance zay hoe nahazo maimai-pona ianareo de manomeza maimai-pona. Fa amin'ny tontolon'ny politika sy ny afetseny zao tontolo zao, ny zanak'izao tontolo zao de marantsaina kokoa noho ny zanaky ny
mazava ozy ny soratra masina baiboly foana ny angaitsika dikan'izany ireo politisianina ao Madagasikara, ny mpitondra firenena ao Madagasikara, ireo ao andapa rehetrarehetra ao Madagasikara sy ny mpiray petsapetsanina mahitsy be amin'ny tenan'izany a raha mitenan'izay mpiray petsapetsa izay a dia manondry ihany koa ireo ny participer rehetra amin'ity resaka antisapiderana ity, y compris ry Jarasolondray be, ry PPCN ao anatin'ny resaka évangile de prospérité a sy ireo Hillsong avy aty à France sy ny sisa rehetra. Bref, raha siko resaka kely Hillsong dia misy ny bruit mandeha entre parenthèses zay bruit io fa za tsy miafirmy an'izay fa isan'ny membre ao amin'ny franc-maçon izy. Bref, hitaritako ny saitsika sy ananarako tsara tsika hoe Andriamanitra dia mitady vrais adorateur. Fa ny zavatra misy anefa dia ao anatin'ny récupération politique ny adoration ary ireo milaza azy fa mpidera an'Andriamanitra sy milaza azy ho mpikasika ny fon'Andriamanitra satria ny fiderana dia mikasika ny seza fiandrinana an'Andriamanitra ny mpidera. Zay nahatonga Jesosy Kristy ny teny hoe nahita olona araky ny foko aho. Laza ny David izy, nanondra ny David izy, ary Davida dia isan'ny vrais adorateur satria ny baiboly raha mamaky ny boky ny salamitsika Davida sy Asafa mpidera tena nankasitran'Andriamanitra fa za miteny aminao fa ny dimension an'ny mpidera selon an'ny psaume. Za tsy hanao référence hoe aiza ho aiza ry Jarasolondray be selon an'ny Ezekela hoe any amin'ny kitrokely ve sa any amin'ny valahana ve sa atreo amin'ny lohalika ve sa atreo amin'ny ranjo ve sa tsy manino, za tsy teny betsaka par rapport amin'izay fa miteny atsika hoe attention aux récupérations politiques et surtout mampitandrina atsika mpidera fa selon an'ny Isaia nivakiko teo, Isaia toko voalohany andininy 7:10 alako ny fivoriana masony ary aroaparatsiana ozy Jehova. Donc zany responsable daholo na ropidera na ko amin'ny parea mahamasina miaratsy ny amin'ny tena zany conducteur de louange ny tenako à l'époque efa ministère hafa indray zao ny sahaniko miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia raina ny tompo tsy jugement zany teneniko zany fa raha raisinareo amin'izany antso dia za mametraka zavatra mahitsy fotsiny. Za tsy mila corruption, tsy mila mandangolango zany ary efa miteny soratra masina ary betsaka ny pasteur midrempi aty amiko hoe amboary ny fiteninao rahalahy bon tsy mila anareo anitsy anafa alao hoe resaka ny tompo dia resaka koa zavatra apetrana ny tompo atao toko rehefa tsy resaka amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay nareo tokony ho lazaina araka ny voasoratra hoe lazao amin'ny oloko ny fahotana. Amen. Alléluia. Maninona no miteny hoe resaka récupération politique izy io? Fantatsika tsara fa à l'époque tamin'izany vanim-potoana ny Richard Andriamanjato zany, pastor Richard Andriamanjato, pastor théologiana, nanana ny diplômany en carton mihitsy zany lehilahy zany. Eto miakatra ity firenena ity mametraka ny zafy alpery izy izay efa any amin'ny fiainatsika ihany koa. Samy mandray ny valinasany daholo isika rehetra rehefa vita ny parcours-tsika charnel le tia-tany. Raha ohatra ianao pasteur ka tsy nandeha tamin'ny lalany mampastoranao fa nikirakira toko sy andinina ianao selon any filanao entina teny amin'ny diso sy ny tariny tao anatin'izay nisy récupération politique. Responsable izy amin'izay. Ny vahoaka ny participer rehetra tamin'izay ihany koa raha vao tsy nibebaka responsable ihany koa natao anatin'ny fahalalana na tsy tao anatin'ny fahalalana. Miakatra indray Andriamatoa Ajaina Ravalomanana, nisy fotoana izy efa nifona efa nibebaka izy anasy ny tompo indray zay récupération politique ihany koa aza matahotra nino fotsiny ihany. Tonga indray ty fitondrana ity fa ny fitiavana ny lehibe indrindra verset biblika daholo zany tanysaitsika zany. Ny zanaky ny mazava dia marani-tsaina kokoa, ny zanaky ny maizina dia marani-tsaina tokoa noho ny zanaky ny mazava. Mba ilazako amintsika fa mila misokatra ny maso-panahynao tompoko ety aritery ny lalana makany an-danitra ka vitsy no mahita azy. Be da be ny olona ny manaraka ondry fotsiny mouton be izy ety amin'ity tany fandalovana ity. Mialatsiny amin'izay zavatra resahako zay. Ondry ho vonoina entina any amin'ny abattoir. Mouton be fotsiny manaraka ambokiny.
misy antsapidirana nanao iritsy rasolondray atao tsonjobe de misy fidipidirana rakotra samy mirairo daholo selohan'ny émotion manaraka ny iritsy rasolondray araky ny fanetanana etiny a misy mihitsy a latsatra maso ao anatin'izany satria voakasika ny émotion ny voakasika ny aminy par rapport amin'ny zavatra nataony tany amin'ny tsy hita maso tany anazy manokana fa tsy loazan'izay raisy roa telo efatra sy fantatro ohatrany tamin'ny fotoana hoe andringa natao amin'ny Sodoma sy Gomora Yahweh Elohim de Abrahama nyresaka tamin'i Jehova hoe raha misy telopolo misy folo misy dimy misy ray ve ao de ho aringanao Sodoma sy Gomora de navoaka ilota valy mianaka tahaka an'izay ihany koa reny hetsika ireny misy foana ao fa cas général ny resahantsika récupération politique ao izy io ary fatatsika tsara fa ity fitondrana ity tadiditsika tadidinao ve somary veriko mihitsy ny saitsika lay mpaminany vavy brésilianina hoe Joana aty amintsika ny mason'izao tontolo zao misy message subliminal be zany mondialisation izao tontolo zao fa ny tiako tenenina amintsika zany de hoe rehefa misy zavatra tiana isamborana ny fonao tiana isamborana ny fonareo vahoaka valalabe mandry zay le hoe valalabe mandry zay de hoe congelé mihitsy bloc de glace zany hoe tsy manao ninena fa tena io bloc de glace miala tsiny bezaka zany manao caricature afahan'ny saitsika miseko iatsika zany afahan'ny saitsika hoe aiza marina ty toerana misy anahy ty mafana sa mangatsika sa sady tsy mafana tsy mangatsika aloha mivavaka ozy Jehova Apocalypse fiangonana 7 Asie mineure hitatsika tsara ny tantaran'ilay taminany vavy Joana izany hoe isaky ny misy zany déclic ho apetraka eto amin'ity firenena ity tiana ho atao de amin'ny alalan'ny fivavahana io ny point etin'ireo politisianina diabolika sy tsy vonona ibebaka ao anatin'ny fifandraisany amin'ny démonie sy ny fanompony Deo de mamoana ireo io fivavahana io satria isika malagasy de émotionnel be tompoko olon'ny saina sy fo sentimental ary mora manadio ka izay indrindra no anaova compte soave atsika valalabe mandro hoe miverena amin'ny Jesosy Kristy Jesosy Kristy no manokatra ny masonao mazava tsara ny bokin'ny Apocalypse hoe efa manan-karena sy niary fananana be ozy izy ny voasoratra tsy tadidiko izay Apocalypse fahafiry izay bref kanto tsy fantatrao fa ianao lay orsy jamba verena varovy nividiana ody maso osotrony masonao mba hiratany masonao masoko atsapatsika fa mitanjakytsika ory verena fa tsy izany anefa ny zavatra misy ny atsapiderana andrasan'Andriamanitra amintsika dia izao fitondrana izao miaiky ny fahotany miaiky ny amin'ireny resaka bois de rose miaiky ny amin'ireny resaka vola mivoaka amin'ny malika reny miaiky ny amin'ireny resaka olona miteny ratsy ao andapa sy ny azo enregistrement amin'ny telefona sy la andevo za andrena sy ny sisa rehetra reny miaiky amin'izany rehetrarehetra zany tsika bebaka sika zany ny antsapidy rana andrasan'Andriamanitra amintsika fa tsy mamorona spectacle dia atsona daholo ny hainao manjera ny Viva ny RTA ny miaramanonja on fait la parution pour faire croire que hoe izay dia tena te bebaka ty anatin'ny Andriamanitra tsy azo vazovazena ary Madagasikara de mbola ilentika ary ilentika hatrany any satria ilay contexte isa iatoko voalohany andin'ny 17 ny vakitsika teo vakio manontolo mihitsy alako ny fivarina masina aroroparatsina raha tsy atsarintsika zany zany toe-po ny atsara velatsisy ny toe-po teo de raina sy miaina ao anatin'ny corruption ny mpidera miara-manaika ao anatin'ny organisation an'ny tanana maloto sy miosindra raha tsy aratsika zany rehetrarehetra za raha la place ny mpidera ninina fiderana sy ministera natolotr'Andriamanitra na tsy iara-iasa amin'ny olona satanista tompoko miala tsiny amin'ny tena zany tsy iara-iasa
nareo ve nahitany Jesosy Kristy niara-niasa tamin'ny fariseo? Nahitany Davida sy Asafa ve nareo niara-nidera tamin'ny Filistina? Zany conception zany tsy mba tsy haiko ohatrany hoe tsy taitra mihitsy zany mpidera am'izao vanim-potoana zao am'izany resaka resantsika any fa tellement ireo milaza azy ho mpidera rehetra ireo tellement ao anatin'ny buzz, ao anatin'ny spectacle, ao anatin'ny culte des personnalités, ao anatin'ny resaka Dieu de Mammon, ao anatin'ny resaka célébrité, ao anatin'ny resaka fan, zany fotsiny ny andreo. Fa tsy misy an'ilay niresantsika teo hoe en esprit en vérité ikasika ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mampalahelo ry havana fa izany ny zavatra misy. Izany ny zavatra misy. Ka manaitra ny saitsika todika amin'ny namana Rija Rasondaibe, todika amin'ny PPCN raha vonina izy ianao na torohevitra ny mahasamy mpanompon'Andriamanitra. Eto tsisy mpanompo devoly eto satria teny hoe izy mpanompo ny devoly fa ny constatation de fait no ataoko manitsy azy. Itsio koa tsy manino zany vonina ivelan'ny efa opa sy ny ohatran'izany any amin'ny MP na mivantana atao anatin'ny P tsy manino fa ny fideranan'Andriamanitra aza entinareo any amin'ny resaka corruption miray petsapetsa ao andapa, surtout lay olona tsy vonina hibebaka, tsy vonina hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany conseiller ny mpitondra hoe mifamela heloka amin'ny mpitondra teo aloha. Raha nisy ny tsy nety nataon'ny mpitondra teo aloha dia atsoa izy ataontsika ifamela heloka. Zany no ahafahana manandratra n'ity Madagasikara ity, manomboka amin'izany détail zany. Mifona aminao fa nangala-bato mifona amiko ianao ary velako ny fahotanao satria ianao dia nanakatona ny radio ka nisy tsy nety nataona tamiko sy ny sisa rehetra fa tsy valifaty politika hoe satria ity dia partisan am'ity na partisan am'ilay teo aloha dia vao miteny kely na midefendre ny tanin'ny vahoaka ohatra hoe any Anosy dia adaboko any amponja na ohatrohatran'izay dia izy rehetra miteny na ity amin'ny Facebook ary ohatranazy zao dia tonga dia adaboko any amponja rehefa misy ny moyen afahako milokalize azy sy misible azy sy manao terovamana. Tsy afaka andeha amin'izany ity firenena ity. Zay aloha ary vonina mirosy mandray fanapa-kevitra amin'izany zao mpitondra izao manomboka eo atsahatra ny famoahana vola malety, ny volamena, ny resaka fitsarana ny tanila, ny groupe rang, ny groupe poisson sy ny sisa rehetra. Aza mangalatra, aza mamono olona, tiavan'Jehova Andriamanitra ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanainao rehetra, ny herinao rehetra. Aza mijoro ny vavolombelona mandainga na ropo tsara zany ao anosy rehetra rehetra ao, miaingana magistrat sy ny sisa rehetra tatỳ ny président ny fokotany, ainsi de suite sy ny sisa rehetra. Zany détail rehetra rehetra izany enjeu ngeza be fa vonina ao amin'izany le izao firenena izao. Sinon ny antsam-piderana ataonareo dia devoly no derainareo, devoly no asandratrareo, demony no Andriamanitra tomponareo dia ianareo rehetra milaza azo mpidera, milaza azo mpidera, mpandokandoka-tena sy mpitady laza sy voninahitra sy célébrité sy ny zavatra ohatr'izany rehetra ireo le mitanisaiko ireo hatrany amin'ny Hillsong sy ny sisa rehetra rehetra ireo miaraka amin'ny fitafiana, fandokoana volo, volomena sy ny kavinila sy ny sisa rehetra ireo demony sy devoly daholo ny derainareo. Miala tsiny amin'izany teny mahitsy be kraseko amintsika izany fa lazao amin'ny oloko ny fahotany hozy Andriamanitra tsoto sady milaza ny tenako ihany koa dia anjarantsika no mandray izay tandrefitsika rehetra par rapport amin'izay no zarana izay. Donc atsaharo ny fiatsaram-belatsy, atsaharo ny fivoriana izay lazaitsika fa masina antsam-piderana aroroaparatsiana Isaia toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo fa fofona fa vetavetana eo masony Elohim izany. Atsaharo izy alako ataontsika iverina amin'ny Jesosy Kristy raha tiantsika handroso ity firenena ity fa efa voasoratra moa hoe ny ratsy mbola manao ny ratsy hatrany, izay manao ny marina mbola hiprêcher ny marina foana sy hitoro ny marina foana ary miezaka amin'izay famarinana izay. Akaiky ihany koa ny élection 2023 mandeha daholo ny karazana récupération politique amin'ny soavanim-potoana resantsika izao. Anjaranao no misaintsaina, anjaranao ny maka lesona par rapport amin'izay rehetra rehetra ny lazaitsika izay. Ny tezera fahazamonota
aza atao tratry ny masoandro miletika ny fahatezerinao. Baiboly ihany zany resantsika izany, mirasoantsika rehetra. Veloma tompoko. Satranao zay Jesosy mbola afaka nanambara sy nilaza izay tokony ho lazaina izay ny amin'ny tokony fifanitsinay, maherihery ny fifampisarana Jesosy fa raha ianao ny momba anay, iza no tohatra anay. Matoky ianao zay Jesosy fa ianao ny miasa mahery aty am-poko ampony tsirairay avy. Iverenanay amin'ny fibebahana marina araka ny sitraponao sy izay voasoratra. Voninahitra ho anao ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanakao no nafahanay nanambara teto sy ny sara teto indray. Alleluia, amen. Veloma tompoko. Veloma, soafeno anitry ny ala sy ny namana rehetra anonimo ao ambadika ao. Tainy Jesosy daholo dia amin'ny manaraka indray.